Ho fanatanterahana ny drafitrasa efa voasoritra ao amin'ny fifanekam-piaraha-miasan'ny Madagasikara sy Maroc eo amin'ny sehitry ny famokarana miampy ilay fiaraha-miasan'ny Samtatsimo de Madagasikara, Maroc ary ny FIDA de mandalo eto Madagasikara ireo delegaciona marokanina nanomboka ny 12 jona ka hatramin'ny 12 jona sy 2022. Manao ilay fitsidihana arahina fifanakalozana ka tanjona ao anatin'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny firenena rotota eo amin'ny sehitry ny famokarana ka nisy ny fifanakalozana sy ny fifampizarana traikefa tamin'ny lafin-javatra maro. Ny roa andro voalohany tamin'ny fitsidihana dia naompana tamin'ny fifanakalozana tao anatin'ny atrikasa maro izay natao ka namelabelarana ny momba ny andraikitry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony mifandraiky amin'ny politika mpanjakana PEM, Programme pour l'émergence de Madagascar, ny drafitrasa maitso ny Maroc na PMV, ny tendrom-pamokarana, ny agrégation et interprofession, ny famatsimbola sy ny fanofanana ara-pamokarana ary ny fahasalaman'ny biby sy ny famokarana ara-piompiana. Nisy ihany koa ny fionan'ny tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny jony ary ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny rano sy ala any Maroc andaniny ary ny taleniny fobe mpitondran'ny serasera sy ny lamina fampitambaovao miaraka tamin'ireo mpiara-miasa eo ambany fiadidiny ankilany. Zava-dehibe ny fitsidihana ifotony nataony ireto delegaciona marokanina ireto tamin'ireo ivitoeram-panofanana misy eto amintsika toy ny CNEAGR, ny EFTA, ny FIFA Manor ary ny KFAMA. Teo amin'ny lafiny famokarana indray dia nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny vovonana manohana ny lalam-piarin'ny dipoavatra mena na plateforme de concertation et d'appui à la filière baie rose tao Arivony Mamo. Ny alakamisy 20 jona no nidina Nijeria fotony ny foibe FIFA Manor sy ny tobi-piompiana ombivavy ronono Armoro ao Antsirabe ireo delegaciona marokanina. Nitsidika ny foibe ny sapandrara ara-pamokarana na CSA, Centre de Service Agricole ao Andranomanelatra ary nitsidika ihany koa ny KFAMA ivitoerana fanamboarana sy fanofanana ary fampiarana ny momba n'ireo fitaovam-pamokarana. Nandritra ireo fionana maro natao dia nisy hatrany ny fifanakalozana ireo teknisana marokanina tamin'ny teknisana malagasy sy ny tompon'andraikitra samihafa tamin'ireo ivitoerana notsidihana ireo ka nanolorana ireo vahiny sosikevitra ho fanatsarana sy fampandrosoana ny foibe na eo amin'ny lafiny fitantanana izany na eo amin'ny lafiny famokarana. Taorian'ny fitsidihana izay nataon'ny delegaciona marokanina moa dia nisy ny fehi-kevitra natolotra izy ireo mba hanatsarana ny politika kapobeny ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony ka azo heverina amin'ny hoavy ny isin'ny fitsidihana ho ataon'ny delegaciona malagasy indray any amin'ny firenena marokanina.